havoria moa zany de fotoana ray voafidy zany hoe ao ny resaka andro izay anisany tena tandrovany ny foko tandroy mihitsy izy io satria rehefa misy olona maty any androy zany de mifidy mijery andro tsara hanaovana ny fanaovam-beloma farany ohatrany hoe artory farany fa havoria ny anarany de amin'iny havoria iny no hafarana daholo ny fianakaviany maty retraretra sy ny namany sy ny fianakaviany vadiny ny namany zanany ny vinanto ny rafozana amin'iny fotoana iny no andro ray ihaonany retraretra hanaovana veloma farany ny maty zany de amin'io fotoana io zany no tafavory eo daholo ny olona retraretra manatanteraka an'io havoria io de ny havoria zany de fanaovana veloma farany ny maty izay angona ny olona retraretra asaina manerana ny vazantany manodidina an'le toerana misy an'le fahoriana. Sorogny no anaran'izay zany hafaliana zay zany satria rehefa misy zavatsoa azonao de misorona manao fety mitovy amin'ny havoria fa tsy havoria moa ny anarany fa sorogny izay ny anarany zany hoe asaina daholo ny havana retraretra koa havana retraretra sy ny atehena zany hoe ny namana tena fa tsy azo anaovana zavatra ratsy hafarina daholo de manatrika an'io sorogny io zany fety be zany io misy io anatin'ny 3 andro misy io 2 andro mitohitohy zany le izy zay le izy rehefa mahazo harena be zany le olona mitady harena de tonga ao izy de manao an'io sorogny io zany de manasa olona maro.